miarapatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra zao. Nahoana no miadana ny ratsy fanahy. Izay indray avana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Fanontaniana goavana zany ary maro be tsika ny mametraka azy fa tsy tsika ihany fa na dia ny mpanao salamo aza any amin'ny salamo 7:70 dia efa nametraka an'izany fanontaniana izany. Saika ny bolisatra ny tongotra ozy izy ary saika solafaka ny diako raha nahita ny fiadanan'ny ratsy fanahy. Zany hoe eo amin'ny fiainana andavanandro tokoa dia ohatrany misy olona ratsy fanahy. Le ratsy fanahy izay ambara dia tena le olona tsy matahotra an'Andriamanitra, olona tsy mivavaka, olona tena hoe mpanota, ratsy mihitsy ny zavatra izay ataony ary olona tsy mino an'i Jesosy Kristy. Kanefa dia izao hoe miadana izy. Rehefa jerevanao zany ny fiainany dia miadana izy. Ambara amin'ny mpanao salamo amin'io mihitsy amin'ny hoe tsy misy fanaintainana ozy izy amin'ny fahafatesany ary fatratra ny heriny. Tsy mba misy manavesatra azy ozy izy tahaka ny olona sasany ary tsy mba azo pahoriana tahaka ny olon-kafa izy ozy izy. Zany hoe rehefa jerevanao zany le olona sasany dia tena ohatrany vao maika amin'ny tombo mihitsy aza ny arenany satria zany mihitsy nambarana ny 20 indro ireny dia olona ratsy fanahy ozy izy miadana mandrakariva izy ka mitombo arena. Fantatrao zao mihitsy hoe mangalatra, kolikoly, zavatra fetsifetsena no azahoany vola kanefa dia vao maika mitombo ny arenany, mitombo ny fiarany, manokana trano izy, manao voyage makerisy maketsy izy ary tena mirehare mihitsy izy ao anatin'izany, mieboebo mihitsy izy ao anatin'izany hoe tanjaka, matanjaka, mahery izy. Dia ianao le manao ny marina, manao ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ilay izy lasa ohatra mahatsiaro tena hoe perta fotsiny ahoana ary azy zany. Ny sasany dia tena misy hoe miliba mihitsy amin'ny faharatsiana, miaraka amin'izay olona tia ny rahany izy, manao an'ity filana samihafa ity izy. Dia ianao zany amin'izay fotoan'izay lasa ohatrany hoe mipitrapitra fotsiny hoe tsy afaka manao an'izy satria hoe miaraka amin'Andriamanitra, matahotra an'Andriamanitra. Misy mihitsy ravana olona vao nandefa afatra tato amin'ity pejy ity nilazany amin'izany izy hoe nangalary ny olona ny vadiny. Nefa tena vadiny ara-dalàna mihitsy ary le olona izay nangalatra ny vadiny indray avy eo lasa ohatrany hoe mahavita trano ry zareo, tena mirehare be zany hoe miadana be ry zareo zany. Dia tena lasa hoe solafaka ozy izy, tea malifaty sosotra mihitsy hoe zao ve zany ny fiadanan'ny ratsy fanahy. Ary zany mihitsy ny ambaran'ny mpanao salamo satria zay le nahasolafaka azy eo amin'ny 7:70 dia izy hoe foana mihitsy ny nanadiovako ny foko ozy izy sy ny nanasako ny tanako tamin'ny fahamarinana. Zany hoe naneniny izy amin'ny hoe tena ohatrany tsisy dikany akory zany mivavaka zany, na ohatrany tsisy dikany akory ny tena hoe nano mitandrina ny didin'Andriamanitra raha ohatran'izao tory zareo manao ny ratsy indray ity ny ohatrany tena mirehare be sy tena ohatran'ny tompon'ny tanàna. Ohatrohatran'izay zany izy raha azo ilazana azy amin'ny fomba azahoantsika azy. Ary be dia be raha misy ravana ny antony voalohany indrindra mahatonga ny tanora malagasy hivadika aty rehefa tonga any ampitan-dranomasina dia io resaka io salamo 7:70 solafaka le tanora satria mahita an'ilay vazaha. Ny vazaha ohatrany tsy mivavaka, tsy miraharaha izay sitrapon'Andriamanitra nefa miadana be ny fiainandry zareo, milamina be mihitsy ny zavatra rehetra. Dia ohatsy ny tanora hoe tsika Afrikanina ohatrany bado be fotsiny amin'ity fivavahana ity fa kay izy ity zavatra fanabadoana olona fotsiny fa ny olona ity jerevy tsy mivavaka sana zany, milamina be mihitsy ny fiainana, miadana be mihitsy izy. Dia eo amin'izay le tanora lasa mametra-panontaniana hoe inona koa ny antony hivavahako raha ohatran'izao. Dia miala amin'Andriamanitra, mivadika aty, zay le hoe solafaka ny diako satria nahita ny fiadanan'ny ratsy fanahy. Raha ny tena marina aloha ravana ny toratra masina dia milaza hoe tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Ary tena marina zany satria le fiadanana izay hijerevana eto dia fiadanana amin'ny ety ivelany fotsiny io. Fiadanana ohatrany hoe misy tômôbila, misy trano, mandeha voyage, maka sary, manao an'izao fa ny ao anatiny ao tsisy ny aninonao, fahoriana ny ao anatiny ao rehefa tena miditra ao anao. Ary zany no mahatonga ny olona be dia be mamono tena na dia manana ny karazana fiadanana izay heverina hoe heverintsika amin'ny mahafiadanana azy ary. Ny fiadanana dia tsisy afa-tsy ny fananana an'i Jesosy Kristy irery ihany. Le fiadanana izay miainga avy ao anaty mihitsy ny antsika kristiana fa tsy fiadanana conditionné amin'ny zavatra ety ivelany amin'ny matériel samihafa. Ary zao ny zavatra tena hoe tsara ho fantatsika ny mpanao salamo ao amin'io salamo 7:70 ihany rehefa mitantarana zany zavatra be dia be zany izy dia ambarany eo amin'ny 7:70 manao hoe misy farana ny zavatra rehetra ozy izy. Misy farana ny zavatra izy ihany zany dia nahavita namala ny fanontaniany amin'ny hoe mety miadana sy ohatrany hoe milamina be tokoa ny fiainan'ireo ratsy fanahy reo le olona tsy mivavaka sy tsy matahotra anatra, mpangalatra sy mpamono olona reo
kanefa dia zao misy farana ny zavatra rehetra ozy izy hoe rava indray mpimaso izy ho levona izy matinjava mahatahotra izy zany hoe amin'ny fiafaran'ny fiainan'ireo olona ireo dia ho zava-doza no ahazo azy satria dia fantatsika tsara fa fahaverezana mandrakizay no miandry izay rehetrarehetra tsy manana an' Jesosy Kristy ravana mety niadakadana izy tetỳ amin'ny fiainany tetỳ ambony tany tetỳ amin'ny ety ivelany fotsiny fa rehefa tonga ny fotoana izay ahafatesany dia zava-dozany miandry azy zava-dozany miandry azy ary zany mihitsy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ozy izy manao hoe raha lotika ny foko ozy izy ka voatsindrona ny voko dia kentrinao ka tsy nahalala eny biby teo anatrihanao ao zany hoe tsapan'ilay mpanao salamina hoe tena fahadalàna koa zany eritreritro zany ozy izy tena naoariny taka ny biby ny tena hoe tsy misaina ny hiafaran'ny zavatra rehetrarehetra tsy mahalala ny zavatra isan-karazany avy eo ambarina ny 19 hoe iza no ay any an-danitra ary tsy misy aty ambony tany iriko tahaka anao fa na dia levina aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampony foko sy anjarako mandrak'izay Andriamanitra indro very izay lavitra anao ary inganao izay mijangajanga mahafoy anao fa izao dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara aza mialina na maniry ny fiadanany ratsy fanahy zany driavana fa fahaverezana no ambadiky reny fahaverezana mandrakizay no ambadiky reny ny atsika Jesosy Kristy no anjara atsika izy no lovantsika izy no arena ao atsika izy ilay zanak'Andriamanitra mitoetra ao anatsika ary izy nefa manana toerana tsara izay efa homanina ao atsika tsy voatery hoe anana ny luxe be ny fiainanao voatao hoe miadana ianao fa rehefa manana an' Jesosy Kristy ianao dia afaka hira taka ilay hirantsika manao hoe na dia mahantra aza mbola manao hoe faly ao aminy re ao tsy misy soa afa-tsy Jesosy ary tena zany avelao ny olona anao ny faharatsiana eny foana ary tsika kristianina koa tsy tokony hoe ho faly hijery ny fahavoazany ratsy fanahy hoe andao fa ho hitany hoe fa ny 7 folo anareo fa ny anankiray an'Andriamanitra dia miandry an'izay fotoana ny fandringanan'Andriamanitra zay tsika tsy izany mihitsy fa ny ataontsika hoe ny ataontsika dia tokony hitory amin'ireny olona reny tsika hitarika an'ireny olona reny hiova ahatsiaro fa misy farana ny zavatra rehetrarehetra ary ny mandrakizay satria ny fiainantsika dia fiainana fanomanana ny aoriana fotsiny dia mila hitoriana reny olona reny mila hoentinao amin'Andriamanitra reny olona reny hitoriana ny filazantsara reny olona satria manao mpanahy hovonjena koa ireny olona reny ary ny marina mety handalo fahoriana ny marina na Jesosy Kristy arane dia izany olo marina izy kanefa dia niatrika ny fahoriana sy niaritra ny zavatra samihafa tamin'ny fahavelomany tetỳ ambonin'ny tany fa tsy midika zany hoe échec ny fiainany fa ny fiainana échec dia ny fiainana tsy misy an'Andriamanitra very zay rehetra lavitra anao izy izy ary inganao zay rehetra mijangajanga mahafoy ianao tady fa ny eo akaikin'Andriamanitra ihany mahatsara anao ary ny fiainanao amin'Andriamanitra dia fiainana misy fiadanana ihany koa tsy fiadanana tahaka ny fanome zao tontolo zao sy ny fanomeko anareo fa fiadanana mainga avao anaty misy fitsaharana ianao misy filaminana ianao miresaha ianao amin'ireny olona farany izay manan-karena isan-karazany reny fa tena mitely aminao fa tsy manam-piadanany reny tsy mitondra fiadanana ny vola ry havana averika ny farana azona fiadanana ny vola tsy nitady an'i Jesosy Kristy intsony Isakaiosy fa ny fiadanantsika teo amin'ilay andrina ny fiadanana dia i Jesosy Kristy irery ihany aza solafaka ny amin'izany ianao aza mametra-panontaniana amin'izany koa hoe ahoana reto firenena tena tsy mivavaka reto indray no tena miakatra sy misandratra be fa misy farana ny zavatra rehetrarehetra rehefa mandinika ny farantsika dia mahatsiarotsika amin'ny aleo ihany miaraka amin'ny tompo aleo mihitsy aza miafiafy kely amin'ny 70 taona sy ny 20 taona dia andova ilay fiainana mandrakizay amin'ilay arivo taona manaraka toy izay hoe falifaly manao faharatsiana sy manao filana eto amin'ity tany ity fotsiny ao anatin'ny 50 taona 80 taona fa avy eo ho very mandrakizay izay ilay fahadalàna ka nambaran'i Jesosy Kristy manao hoe inona moa ny soazonareo izy na ho azonareo daholo zao toy izao kanefa ho very ny ainareo inona ny soazon'ny olona raha mandeha amin'ny faharatsiana izy dia mitombo foana ny arenany manangana bilidinina etsero izy mividy fiara foana izy mandeha miteteny zao tontolo zao izy dia zany ve no hialonantsika zany ve no mba ireryhavany misy farana ny zavatra rehetrarehetra ao amin'Andriamanitra dia tsisy miala maina ary tsisy ho afa-maina ka ny anjarantsika zao andao toriana filazantsara ireny olona reny raha ny tena izy ary tokony ampalahelo reny olona reny fa tsy hoe ahatonga antsika ho tafitohana na ho solafaka ny anjaranao dia Andriamanitra rery ihany Jesosy Kristy no anjara tsara ho antsika izay mahafa-po tokoa so tsy manam-paharoa Jesosy
ampy izay n'andriamanitra rehetra amin'ny voninahitra amen. Mahasony tokoa dia ny madio fo fa izaho dia saiko ny bilisatra ny tongotro saingy solafaka andiko satria nialona mipirehare aho raha nahita amin'ny fiadanany ratsy fanahy iza no hay any an-danitra ary tsy misy aty ambony tany iriko tahaka anao fa na dia alevina aza nofoko sy ny foko dia mbola vatana tomfoky sy anjarako mandrakizay Andriamanitra ary indro very izay lavitra anao ary inganao izay mafoy anao fokotomamy matetika anao no manota welovina noy farane rehefa olimpediabe mananao Jesosy io mananao ka tsy ahoakizany retrizany samatra mananao anjara petlatany fokotomany airesika zanak'Andriamanitra matetika anao no manota airesika zanak'Andriamanitra welovina noy farane tiro mafy ny teny rehefa olimpediabe fa raha miray amin'ny toy ianao ka mitoetra ao anatinao teny dia angatao izay tianao na inona na inona fa ho tonga aminao izany